Tena tiako mihitsy ity afatra ity mba ho voarainareo rehetra satria vanandro miasarotra zao lalantsika zao ho avy ny tompo. Tsy hoe ny tompo dia isehony amin'ireo ny lanitra raha ny fisehony zavatra rehetra. Asanareo raha manaraka an'ireo événement amin'ny télévision reo miaingana dia miaingana misy ny zavatra mitranga amin'izao andro faraparana zao. Noho izany tena aza variana. Aza variana mihitsy isika. Ny lohan'ny tenin'Andriamanitra zay ametrahako indrindra ty afatra androany ity dia miaraka vakitsika miaraka mihitsy io alohantsika maka azy. Obolana toekarina amin'ny folo andiny faina amin'ny roapolo aminaran'i Jesosy. Ny fahatahorana ny Jehova mahatoky. Toy jereo tsara. Ny fahatahorana ny Jehova fiarovana mahatoky. Ny lohateny dia ny hoe manomana fiarovana ho an'ny olona Andriamanitra. Ao anatin'ny soatra masina raha maharaka tsara ianareo any amin'ny Genesis any. Tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora. Vakio rehefa malalaka nareo any amin'ny Genesis. Toko 7. Dia zao rehefa nambaran'Andriamanitra fa horavana ny Sodoma dia nisy anjely anankiroa. Nisy anjely tonga tao amin'ny tokantranon'ny Lota. Izay nitaona azy menakavy ivoaka. Dia zao zavatra nitranga. Nikorotana daholo ny olona tao amin'ny tanàna satria feno falotona ny tanàna. Dia ny zavatra nataon'ireo vahoaka ireo anendaka sesitiny ireo anjely ireo ho vonoana. Arao tsara ny tantara ao. Dia zao zavatra nitranga. Rehefa tena tonga teo amin'ny tranon'izy menakavy io ireo vahoaka ireo tsisy varavarana intsony ny tranon'ny Lota. Arao ny tantara. Ohatran'ny boaty fotsy izy. Nandidina teo daolidolo ireo vahoaka ireo fa tsy nahita ny varavarana nidirana. Mbola ino ny Andriamanitsika androany. Tapona. Tsy fantatra aloha izay fomba nanaovan'ny anjely azy fa lasa rindrina efatra fotsiny ny trano. Andriamanitra ny manomana fiarovana. Taritiko tsara tsika eto. Mba hatonga tsika fa resaka aminao mantsy hoe ahoana no hatonga izany hiantra eo amin'ny fiainantsika rehefa avy eo. Anoro lalana anao ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo satria miankina amin'izany misy nananantsika fiadanam-po amin'izao fandro faraparana izao. Miankina amin'ity afan'Andriamanitra ity mihitsy. Androany tsika mety hiova kely ny fotoana. Rehefa avy eo hisy fampielezana hafa indray oseho tsika. Ary ny fahatelo hivavaka tsika rehefa avy eo. Mba hatonga inareo hipetraka tsara mihitsy ny tenin'Andriamanitra satria indraindray ohatra ny mihaino fotsiny tsika. Fa ny zavatra tena tiako indrindra apetraka amintsika tsaray avy. Dia hiaina amin'izany tena atao hoe famarinana ny tenin'Andriamanitra izany tsika amin'izao vanandro sarotra izao. Tsy miovy eo Andriamanitra io. Voaingana anke teto amin'ny firenentsika. Fijoana vavolombelona. Pino tato amintsika. Nidirany jola ny tranony. Dia trano iray manontolo. Ary izy telo mianaka ireo nitadiavany jola. Pino ato amintsika. Fa rehefa niditra tao amin'ilay trano nandalo ny varavarana izy telo mianaka fotsiny jola. Fa ny sisa rehetra ny bakoavy daholo ny tranon'izy telo mianaka rery. Nefa dia tsy trano tsy midy. Mandalo am-baravarana eo. Tsory vavolombelona io rahalahy io. Mbola tsy miovany tamin'ny andron'ny Sodoma zao ry havana. Dia lasa tonga saina rehefa nijono rahalahy vavolombelona. Angamba tsisy varavarana mihitsy zany ny tranonareo tamin'ny fotoana io fa tsy hitany fa rindrina daolidolo. Mandalo mihitsy izy fa tatony potehiny taripotehiny tomobilinay raha izy nisokatra tsy nidirana kory kanefa izahay no tadiavana. Tsy miovany tompo. Asa ketraketraka mihitsy eo zavatra fa ahoana no tonga n'izany eo fiainantsika. Zay manko ny tena sarobidy. Ahoana no tonga n'io hiainantsika amin'izao vanandro hiainantsika zao. Be dia be nge ry havana. Tsy resaka zany tsy resaka hoe fanafiana any tsy resaka aretina ihany. Fa tamin'ny andron'ny jereo tsara tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Rehefa nilatsaka ny avandra tao Gosena ihany tsy nisy avandra. Mbola manomana foana Andriamanitra.
aza vakiana fotsiny reny tantara tony baiboly reny fa io Andriamanitra io mbola io n'Andriamanitsika androany amen Andriamanitsika zao za mitoro teny aminao zao mbola io n'Andriamanitsika raha inotsika zany a dia hitatsika tsara zany tsisy mahita ny varavarany idiranao mijolona ary na dia milatsaka aza ny avandrany ianao tsy anjarany nisy anao fitsona vavolombelona nge tany fambolem-bary tany ho any laziko anareo milatsaka daolidolo ny avandra fa ny azy rerany tsy nilatsahany avandra ny vary mbola ino no Andriamanitsika Jesosy eo anatin'ny saina mihitsy hoe zany tamin'ny testamenta taloha zany tamin'izao tsy miova mandry zay io ary mandrakizay Jesosy eo anatin'ny sainatsika zany fa io Andriamanitra io zany a mbola miasa io ary asa io androany za mitoro teny aminao zao zay rehetra mihaino ty toro teny ty naiza raha zao toro zao a hiasa aminao izy zay ny etapa eto antsika rehefa avy eo za aloha mino an'izany e alina somaro nanofo sahako tamin'ny vadiko teo fa nanofo lalan-tsarotra fa lazaiko aminao fa ty Andriamanitra ty tena manokatra lalina foana ratsy ny lalina valifan'Andriamanitra ratsy ny lalina ny farany dia nahazo lalina arabiana dia nandeha taxi tsy miova io Andriamanitra io fa aza matahotra ianao e ifampaherintsika ao a Jesosy anatin'ny vava mihitsy ny vava ketraketraka ao anatin'ny fisainana mahatonga antsika ketraketraka reo miendry vaovao problema aloha tsika amin'ny radio sy télé io foana ny enotsika isanandro tadionareo fo ketraka amin'io nareo isaky mandeha Facebook moa tsy andanina isaky ny mandeha io ny maketraka tsika amin'izao vanandro zao ary fomba fiasan'ny devoly io ataony be dia be ny zavatra nisy ny sofinao sy hitany masonao fanaketraka anao izy fa manomboka amin'izao fotoana zao ampitomboy amin'izay ny firaisana amin'Andriamanitra ampitomboy ny famakina ten'Andriamanitra ampitomboy ny fianao toro teny za mifandray amin'ny reo eran-tany reo satria ny anjarako moa dia mifandray amin'ireo sampana dia isanandro tsy maintsy manome ten'Andriamanitra mamaky ten'Andriamanitra mivavahana reo fa aza matahotra sasany za moa ny teny hoe aza matahotra zoko fa mbola tsy miverin-dalana zay nypitana za moa tsy niteny taminy sao dia verin-dalana fa ny azy dia teny hoe tsy miverin-dalana zay fa aza matahotra e isika eto toerana zareo tsara le famparezana ataon'ny rahalahintsika teo ty hanala ny tahotra ao anatinareo mihitsy amin'izao vanandro zao ny olona tsy maintsy misy ozy izy teo ny ady tsy maintsy misy ozy letsika teo hoe mideza ny lalana eny e mideza ny lalana fa rehefa miaraka amin'ny tompo anao ny tanan'ny tompo mitantana anao tsy hitanao kory zany lalana mideza raha ohatra ka hoe tsy miaraka amin'ny tompo anao laholy ianao va afaka amin'ny ray volana laholy ianao hoe rovinana enao ndray karama ty rovinana fa raha miaraka amin'ny tompo anao vivre isanandro eo foana ny tompo isanandro tsy miova tena miteny aminao zany zatra fijona vavolombelona sady ambarako aminareo koa mbola eo no Andriamanitsika androany ianareo raha lasa nabava za ketraketraka misy rehefa manaraka ny tompo fa ohatrany malala baraka amin'ny fisanganana Jesosy zany fa androany ny tompo dia areo tsara ihany koa ao anaty baiboly any taritako anareo tamin'ny andro ny Elisa tamin'ny mpanjaka faharoa toko fahenina jerentsika tsara Elisa reny sy le mpanompo tao be da be natahotra izy satria tediavin'ireo vahoaka tamin'izany koa ovinoana fa jereo tsara ny tenin'ny Elisa tompo ampahirato ny masony le mpanompo naray dia vakio fa dia zao voalaza ny sotra masina ka le siafo be dia be ny nanodidina ny Elisa mianaka ka le siafo manodidina izy mianaka fotsiny narovana zany ka le siafo zany ampahirato ny masony ozy izy Andriamanitra ozy izy Elisa nihiritra ny masony nahita zany izy mbola ino no Andriamanitsika androany sa ahoana fehvinareo ambaketraketraka tsy mety aza maketraka mihitsy tsy maintsy manadrika ady tsika aza mitrehitra kosa aloha fa isosasosa ny lalana zay kosa aloha dia tsy milamina fa zao aiza moa no hitantsika fa mbola manomana fiarovana ao anao Andriamanitra raha tsy anatin'ny lalan-tsarotra ao anatin'izany indrindra Andriamanitra mbola mipetraka koa jereo tsara ny boky ny Salamo hoe ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina zay matahotra azy mbola tsy fotoana angamba zao ravana rahampahiratin'ny tompony io fa za mino misy fa rahampahiratin'ny tompo misy anjely be dia be io IT 94 etos io dia oatra zany koa ny ianao raha mino anao minoa zany re olona tranona misy anjely be dia be io fa mbola hipetraka aminareo ny antony ahoana natongavana amin'izany misy anjely be dia be manodidina ny tosy misy anjely be dia be manodidina anao tokantranonao manomana fiarovana ho an'ny olony Andriamanitra zany moa dia ohatrany tena falifaly be amin'izany satria na ny an-dalana zany tena manomana fiarovana ho azy zany Andriamanitra io
zany zavatra mila iainantsika zany ty baiboly ity am'izao vanandro zao. Fa misy torolalana fohifohy reto tapetrako aminao. Ahoana no ahafahana tena miaina zany satria raha vao tsy miaina am'zany ianao dia vao misy pneu vaky sao de basy zany. Vao misy zao sao de zao isan'andro zao sao de zao foana. Fa rehefa mipetraka tsara zay fiadanako nomeko anareo any tompo. Tsy tahaky ny fanomeno zao tory zao marina foana zay ten'Andriamanitra zay. Ary androany ny tompo mbola tena marina zany aminareo tsirairay avy tsy tonga manatrika eto. Anamarina zany izy ivavaka-tsika ho areo aveo fa manana tsara ny fiainam-pananao reo. Ivavaka-tsika hita zany hoe herin'Andriamanitra miasa ny anatinao zany. Mila miomana ny fiainam-panahtsika. Fa ny tena tiako aperaka tsara zany io Andriamanitra miaraka amintsika io. Mbola io le mampijanona ny masoandro adiny 10. Nampihemitra ny volana masoandro 12 tamin'ny andro ny josoary efa niady izy. Mbola ino n'Andriamanitra verina ny masoandro tamin'ny andro Ezekia rehefa narary izy. Ary tamin'ny andro ny josoa kosa jereo tsara hemitra nijanona adiny 12 masoandro. Zany zavatra zany tsy voazavana siansa zany. Ny zavatra hitan'ny siansa dia hoe nisy retard de 22 heures ny tany. Mahita an'izany ny siansa. Fa aizana hitana izany ny baiboly ny manamarina zany. Nijanona adiny 12 ary dia nahemitra adiny 10. Tsy nofonofo zany raha lasa lapa. Aza mamaky ty baiboly ty raha nofonofo zany. Mila miaina zany tsika am'izao. Mba afatsika tena mipetraka tsara am'izany atao hoe fiadanam-po. Ary zay ny tena tadiavin'Andriamanitra amintsika. Mba tsy ho ray amintsika reto no matapaka lalan-drano ny tahotra. Tapaka lalan-drano ny fahaseranana fa mafinoatra ny problema. Mba tsy ho ray amintsika tsiray avy, mba tsy ho za zay mitoriteny zany. Mba tsy ho isika rehetrarehetra. Fa mba maty ampolaminana. Niakatra tany tena-bohatra Mosesy tena maty izy. Navoky ny lohaliny dia lasa ny ainy. Zany ny tadiavintsika e. Fa inona fotsiny ary ny vavatsika atao anatin'izao fikambanana zao. Zany akory tsy mbola veriko ihany. Sao dia nareo mihevitra etra ngamba lera lahy ireo tsy mba manana problema. Ady sanandro ny atrehany. Mihoatra noho ny anareo ngambaka mitondra san'Andriamanitra keravana be dia be koa ny adiny noho ny olona entiny. Fa zao kosa matoky tsara ny tenin'Andriamanitra zay. Mipetraka tsara ambony tenin'Andriamanitra zay. Dia Andriamanitra no andrasana zay atao. Izy efa nomena azy ny zavatra rehetrarehetra. Dia aloha izy ny indray indrakitra. Hitarika anao andro any. Mba hiala ao anatinareo any tahotahotra rehetra sy fanahiny. Ny problema be dia be, ny ady betsaka ary ny olana mety mitranga. Dia jereo tsara, za tsy milaza anareo hoe ny areto mandringana le atrehintsika eo ihany. Fa be dia be ny atahorany e. Na misy alika masika fotsiny aza. Miaronoky Andriamanitra. Mba tsy anaikitra ty. Io Andriamanitra manomana fiarovana ho antsika izy. Be dia be ny biby madinidinika mety misy mikroba manomana fiarovana ho antsika Andriamanitra e. Amen. Zany akory tsy midika hoe aza manao DDT. Sao dia lazaina aza manao tsia. Fa tsika tokony anatombo e. Sady manao DDT no sady raha matatra mbola manana ten'Andriamanitra. Fa mbola hafa ny finoana ny ten'Andriamanitra revana. Fotoana sarotra zao tena fotoantsika mihitsy hoe iza marina moa ty Jesosy zay rahantsika ty. Fivavahana inona marina moa tena fivavahana rahantsika ty. Ny fivavahantsika riavana dia mbola aviriko ihany. Jesosy Kristy ao anatintsika ao. Jesosy velona ny ao anatintsika ao. Jesosy nitsangana tamin'ny maty ny ao anatintsika ao. Jesosy tsy azo kasihana, tsy azo toaina ny ao anatintsika ao. Raha mino n'izany isika dia ho tanteran'Andriamanitra aminao zany androany. Sarotra ny lalana, zay natonga tao hoe iny lalana iny. Mideza koa ny iratsika teo aloha teo. Lavitra akaiky koa zy ny ira. Zany toa linge. Mbola averiko ihany. Raha vao tsy miaina ny tenin'Andriamanitra tenao, laony ianao vao afaka ny rariva. Indrindra moa farany volana zany. Rovinana fandray vola ty. Zany foana angamba ny tebotebonao. Nefa ny tenin'Andriamanitra efa milaza fa azamana azy hoaninareo zay tafianareo. Manoatra noho ny voro manidinareo. Tsika eto manko be dia be mihaino toloteny foana, mihaino foana. Fa marina ve zany eo amin'ny fiainantsika e. Za tsy mitory aminareo raha tsy zavatra iainiko isan'andro zany. Izany mandany andro aty amin'ny batonakanga aty. Raha blabla fotsiny resahako aminao. Fa androany te hizara fampahirezana aminao ary tsika rehetra. Hifampahery tsika androany fa tsy za rery ny ampahery. Nareo koa mba mampahery anay.
mba atonga tsika tsiray avy. Tena tsapa mihitsy manao hoe tena velona mihitsy Jesosy arahantsika io. Tena tsy miovy Jesosy io. Ary ny teny Ramasina amin'ny Kolosianina 3:7. Raha isehoko Jesosy Kristy fiainantsika dia hiaraka iseho amintsika. Zany ny fanantenana ao anaty. Mila manana fanantenana koa ao anaty io. Tsy olona ketraketraka isanandro. Mba tsy vao mijery ny anareo mba tsy le olona tena eo foana. Mba miramirana e. Ako mifalio izy tena Andriamanitra, mifalio. Zary asana bava an-dakozia eo tena mihira foana. Ozy izy le manodidina rehefa tsy ao ndray dadabe le mihirahira. Mihira foana. Na inana mitranga mihira foana. Ianao androany. Esory ny tawatra. Esory te manjonotra lavy ty e. Atrakao. Ekena ho fa miteza ny lala zay ngelirantsika teo e. Fa tsy zany nipetrahantsika androany. Fa manomana fiarovana ho anao Andriamanitra. Dia tsara zay a. Naiza zany elenao. Na misy ta dia etraketraka aminao. Na misy lozany ta dia ikasika anao. Na inona zavatra mety manodidina. Manomana fiarovana ho anao Andriamanitra. Zany mahafinaritra be ke zany tiavana. Ary androany. Ampahitan'ny tompo anao zany raha mino anao androany. Esory mihitsy zany ao anatinao anoko zao raha ivavaka tsika ho an'ny tawatra hoe tiako ve dia vitan'Andriamanitra iso. Esory zany. Mbola averiko ihany. Iny Andriamanitra Eli mbola Andriamanitra tsika. Ary iny Eli izay nivavaka iny izay Eli dia tahaka tsika ihany koa. Mbola tsy miofo zany. Ty ampaherinareo mihitsy satria zay henoko etra miteny ao amin'ny radio mienjany e fandroany ry havana miditra ka. Raha mijery n'ity Baiboly ity. Za koa tsy namba mitraka koa za tsy mampahery aroany fa za koa mampahery tena amin'izany. Isika rehetra mifampahery. Eo amin'izao azakazaka izao. Mandra-piavin'ny tompo. Mandra-kipo ny maso mihitsy. Aza milasa mihitsy ny fonoana. Tazony hatramin'ny faran'ny tompo. Fa rehefa niteny izy tsy mba olombelona aho izy ka andaika. Inona ary ny fomba atao? Fa inona ny zavatra takin'Andriamanitra mba azotsika miaina amin'izany. Zay manko ny tena zavatra tsara. Be dia be ny avana ny teny fikasana atao anatin'ity Baiboly. Jereo tsara. Ivavaka sika zany rehefa avy eo. Rehefa ivavaka sika rehefa avy eo aza mivavaka raha tsy nonao fa tonga any amin'Andriamanitra ny vavaka. Ako moa mihitsy ny vavaka. Raha tsy nonao zay vavaka ataonao ka ho azonao androany. Fa tsy ho azonao zay fa misy tolo-lalana eto apetraka aminao reto. Ty ho Andriamanitra io dia zao. Mitady olona Andriamanitra amin'izao vanandro antsika zao, olona tena mino. Mitady olona Andriamanitra ho olona tena sa. Mba tanteraka n'ilay teniny hoe aza manary ny fahasainareo. Zay misy valiny lehibe. Mitady olona izy. Ny ankabeazantsika manko mampatahotra. Mbola averiko ihany mampatahotra antsika ao rehefa misy gazety be dia be dia eo. Inona indray hony? Eo. Be loatra ny zavatra miditra ato anatin'ity sainy ity. Androany sa tsy teny hoe miankina aminao. Fa androany ny tompo matompo teny aminao androany ny tompo. Dia te resaka aminao izy androany ny valiny eo androany. Izany mino an'izany tsy ny Halleluja. Za koa aloha hivavaka ao anareo androany. Vavaka ao anareo koa androany mba tonga anareo koa tanjaka tsara. Mba tonga anareo koa hampahery ny hafa koa satria mila an'izany ege tompony mpiray vody-renina amintsika. Mila an'izany ege ny malagasy amin'izao fotoana antsika izao e. Mila an'izany ege ny fianakaviana e. Ary mino fa ty fotoana androany ity tena nangatahako mihitsy hatramin'ny alina fa tena zavatra sarobidy izy. Dia zao ary no ataontsika alohany vavaka ataontsika mangataka olona anankiroa lehilahy ray vehivavy ray. Fitsoana vavan'olombelona zay asaiko ataonao androany nanaraka nyity toroteny teto foana ianao tsy fantako na firy taona. Inona ny zavatra mba tsapan'ny fananao? Tsy piko tsara inona ny zavatra tena mba tsapanao nandritry ny toroteny rehetra zay nyrenesinao tanatin'izao fikambanana zao? Nanaraka foana ianao. Be dia be aminareo hitako eto manko lefa ela teo. Dia inona ny zavatra mba tsapanareo nandritry n'izany amin'ireo toroteny fandimbidimby teto? Mila miresaka amin'izany tsika. Lehilahy anankiray lehilahy koa indray manko ohatra matahotahotra izany dia vehivavy anankiray. Mba samy trangany hoe nandritry ny enoko toroteny maromaro zay. Izao no tena zavatra tsapan'ny fanahy io.
Etsika tsy resaka mirakla materiel tsy resaka mirakla materiel eto fa tena fiainam-panahy mihitsy satria zany no ilaina zao mba hahafahatsika tena be ty tenin'Andriamanitra zay hahafaha eto amintsika ity zany mba tena hoe misy vokatra ho an'ny fiainam-panahinareo ka anao hira anankiray tsika dia rehefa avy eo manomana rahalahy anankiray ataontsika ilay hira hoe misy maro atsaha mitaraina andininy ray ihany dia mba valo amby zato na misy resitisa dia mba mitsangana ampahiranay indray manko ianao androany ianao indray no ampahiranay androany zay koa nge mba mila fampahiresana sao dia verinareo tsy mila fampahiresana mba ampahiry ianao androany zao ny vehivavy lalahy hoe ataminareo teo hoe ifampahiry sika dia ny zavatra tsapa ny fiainam-paranareo kosa mba ampahiry anay koa eny an-dalana eny satria zany ny tadiavin'Andriamanitra amintsika ataontsika ireo dia tsika hitsangana anao ireo misy maro antsaha mitaray diny voalohany any dia mangataka anankiroa voninahitr' rery ihany mijoroako vavolombelona eto fa izaho dia zanaky ny 10 taona nyity fikambanana ity raha 10 taona izy zany zao zaho zanaky ny 10 taona ny antony nahatongavako teto dia satria nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray no nitory tamiko rehefa tratry ny problème momba ny zanako narary mafia dia nentina tahy amin'ny hôpitaly ary tsy maintsy natao opération tiony eo ihany fa raha tsy zany maty io le dokotera io nefa rehefa nahita ny toetrako zay tsy nahazaka ny problème fa lasa ny sotro toka nalany tapany tamin'io fotoana io zay dia io ny nampahery aho hoe nahoana ianao no manao fitondran-tena ohatran'izao nefa ny zanako ao miady amin'ny fahafatesana ianao nefa mila ho faty fa ny zanako ao voavonjy zao ketrin'izao ianao dia minoa an' Jesosy tompo ianao fa raha tsy zany dia ho very any amin'ny elo ianao teo ano voakasika izany teny izany teo zay aho hoe inona ny ataoko dokotera mba vonjena ny fanahiko ity fikambanana ity zay nitaizany io dokotera io no nanipy ny tenin'Andriamanitra tany amiko ary tena milaza anao fa nakasika dia izy hoe misy fikambanana toroko anao izy GBPE ny anarany tamin'izany fotoana izany ary dia tonga tokoa ny anatrika fotoana atao amin'ny sotro fitiavana io ary taony ny kasihan'ny tompo tamiko hoe minoa ianao an' Jesosy Kristy tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankohonanao za tamin'izany nandrehan'izany teny izany ohatrany hoe sahala amin'ilay fiainoko azy tany amin'ny fiangonako ihany le misafosafo fotsiny fa tamin'io fotoana io nitory teny tamiko ny mpanompon'Andriamanitra ary anisan'izany ty rangahy ty ianao za moa tamin'izany dia ry ambaravara ohatrany ry ambaravara efa kaiky hivoaka ny any mihitsy zany hoe raha vao midila kely fotsiny dia tafavoaka milaza anao ianao any amiko foana ilay tenin'Andriamanitra dia teo ao izy aho hoe ay ve tsy za ihany no vonjena fa vonjena hatramin'ny ankonako milaza anao ary avako malala fa tena teo tena nitsatoka taty anatiko mihitsy zany atao hoe tenin'Andriamanitra ary teo izy aho hoe Jesosy ity aho vonjeo nanomboka teo dia niazakazaka za mpanompon'Andriamanitra zany mahita fa 3 taona fotsiny ahako dia tonga dia lasa missionnaire tany Brikaville nilaza anao tsy takatry ny sainy zany fa zay letra nalefa tany dia hoe tsy natao anay aty mafy be enjana be ny aty fa za 3 taona lasa missionnaire tany Brikaville netiko tany zaza 4 verina tany azaza 5 laza anao zany fahasoavana ny men'Andriamanitra zany ary ny ady rehetra natrehena tany zay nampikaikaiky ny rahalahy rehetra zay tonga tany nisy aza ny anankiray zay izy nandeha missionnaire any vadiny maty aty tena verina fotsiny hoe sao dia tsy mahazaka ny fiainana aty fa lefa mody fa zany tondra zaza 4 tsaronao tsara fa tena nomba Andriamanitra satria nahoana 34 000 francs no menanay zay nalefa missionnaire tany fa izao
nomen'Andriamanitra sakafo tsaroko mihitsy zao Jesosy zao fa tsy miangatra zao fa nomena sakafo sahaza izahay akory eny akoho anankiray no nomenanay teny anao marina dia marina tokoa fa afaka heritaona lasa akoho 30 ny nanatody lazanao an'izany afa zavatra mirakla nataon'ny tompo ny vadiko tsy mahay manao na inona na inona afa-tsy hoe mba mambolimboly kely eo fa rehefa namboly anamamy ao aminay mivoaka ny anamamy mandritra ny fotoana any tany Brikaville ny anana rehetra ny anamaitso reny ao aminay ny mivoaka ny anana zany satria ny fitahin'Andriamanitra no nahatoy izao anay tena milaza anao ary tsy adiniko mandrapikipon'ny masoko fa Andriamanitra tena Andriamanitra velona ny Andriamanitra tsika ary teto amin'ity fikambanany ity 30 taona zay fa amin'izao fotoana izao mitory teny intelo anatin'ny herinandro amin'izao fotoana zao andro any voavy nitory teny tany amin'ny orinasa anankiray satria zay ny anjara asa namen'ny tompo zany ny antson'ny tompo mitory atalata mitory alarobia mitory alakamisy ary misy sekoly anankiray efa mba mangataka hoe mba mandalova aty aminay ianao mba mitory teny aty aminay milaza anao tompony natoy izany voninahitra ao an'Andriamanitra ary tsika GBPE tena miandry anao ny tompo fa mangetahetany olona any zay fa dia misaotra anao raha lahy malala ray aman-dreny be ajaina zany lehilahy zany voninahitra ao an'Andriamanitra fa izy natoy izao anay dia magataka anabavindray mba hitsoro mba ampafantatra hoe te-pananana ahoana mba voarainao tato anatin'izao fikambanana zao araka nambarako anao zay nge mila fampahirezana koa va aminareo ary tsika mifampahiry eto voninahitra Andriamanitra ihany zany joko vavolombelona teo vavolombelona eto za koa dia anisan'ny tena fahelana anaraka an'izao fikambanana izao ary zany mbola mijoro dia ny fampianarana rehetra resiko tamin'ity fikambanana ity anisan'ny tena ijoroako vavolombelona zany resaka finoana ary fitondran-tena ihany koa za efa taona lasa dia narary mafy ny didiana fikambana teto moa zany tondram-bavaka mafy ary efa didiana satria za moa dia tsy te ho didiana zay mihitsy ny tataotsaiko hoe tsy tiako zany ho didiana zany dia nefa tsy maintsy nandeha le fandidiana satria nisy crise be zany nataoko nisy douleur be kibo nandritra ny teo amin'ny 4 andro teo dia voatoka tany amin'ny hôpitaly indray andro nijanonako tany dia ny ampitso tsy maintsy didiana efa nididina nefa dia satria eo koa le zay fantako hoe sitrapon'ny tompo ninina fikasako dia rehefa tao anatin'ny fandidina dia tao anatin'ny ekôly zany dia hoe le tsinay misy lalan-drano mamatopatotra be ohatran'ny fatomaty dia tsy maintsy didina ahako ny ampitson'iny natongavako tao efa valy nefa rehefa vita nefa fandidina dia nampiantson'ny dokotera ny ankohonana hoe mahagaga fa rehefa nivoaina le kibo dia nivao azy tao le vao azy tao le tsinay tsisy zavatra nodidina zany tao anatiko tao dia fantako hoe zavatra nahagaga dia vory lanina fianakaviana tao ary tao ny tena resy lahatra ny ankohona tena tahin'Andriamanitra Chantal ozy izy zay moa ny anarako ary zavatra tao aorianan'izay fandidia izay hatrany tanàna netomboan'ny selula tao amin'ny tanànanay ary dia maro tena hoe zavatra isorako ny tompo misy tenin'Andriamanitra koa heniko foana eto le mba fahamasina hoe aoka ny fitondran-tenareo hitoro filazantsara ny Jesosy Kristy dia na fitondran-tena ny finoana izay tena nivoziko tato amin'ny fikambanana ity tena hitako mihitsy hoe naharesy lahatra ary nataona olona maro tao amin'ny tanàna misy izy zany tena hoe olona efa adalana nary lamba fa ny tena eo anatrehan'izany dia zao hoe ampiasain'ny tompo ametra tanana hivavaka satria tsy afaka ho aiza koa tsina heniko foana nytoriteny eto hoe raha mifiry alina ary ozy izy ianao misy marary dia andeha ho aiza ianao dia tena tsapako mihitsy hoe ianao ampiasain'ny tompo araka le tenin'Andriamanitra nytorian'ny mpanompo teo hoe aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe dia tena tsapako mihitsy zany ary amen'ny tompo olona foana isan'andro zava-mahagaga tsy takatry ny saina foana no amen'ny tompo ary io tena hoe finoana ny fanahy ary manaraka ho azy le mirakla le sy fahagagana dia voninahitro ny tompo fa
ny fitaizana tato mbola mampijoary mbola mahatonga hery foana isan'andro isan'andro ao fanompoana azy dia voninahitra Andriamanitra rery any. Ivavaka isika zao ary a misy tenin'ny tompo a ao marika toko fahafolo hoe inona ny tianao ataoko aminao androany. Tenin' Jesosy zay a mpamerina fotsiny a hitantsika tsara o zavatra hitantsika teo reo indesika hitsangana ivavaka. Tenin'ny tompo a inona ny tianao ataoko aminao androany. Taovy mazava tsara a ivavaka isika. Ianao misy ny resaka amin'ny tompo. Misy ihany koa marika toko 12 na inona na inona sy tonononareo amin'ny fivavahana sy amin'ny finoana dia minoa fa nandray ianareo. Raha tsy nonao fa ho azonao ny valimbavaka aza miteny. Foy izany Hebreo hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Tsaka sy tan'Andriamanitra mihitsy ianao raha tsy nonao ny vavaka izay ataonao. Aza manao vavaka lavabe a fa tena amin'ny fono mihitsy. Renao ny fampahirezana, renao fijoro vavolombelona, renao ny tenin'Andriamanitra. Inona ny tiako tompo atao aminao androany. Dia samy mieritreritra meno tsara. Taovy zavatra tena mazava tsara mihitsy ny resahanao amin'ny tompo. Dia n'ilay jamba tao Bartimée dia tompo ny mba himpahiratanao ny masoko. Ary ny anao kosa androany inona miresaha tsotra fotsiny. Manatrika asika eto ny tompo. Endrikekinao iny izy. Mihaino vavaka izay ataonao amin'ny finoana. Raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy atao azona sitraka aminy. Fa na inona tonareo amin'ny fivavahana isangatanareo dia minoa fa ho azonareo sandry. Ary amariny mandrakariva ny tenina hoe indro aho momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahatamperana izao tontolo izao. Fahasoavanao ry Jesosy Kristy tompo. Ny fitiavanao ry Andriamanitra ray, ny fampahirezana sy ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ho anay rehetrarehetra rehetra amin'izao koa mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Farana fotoana antsika toa.